niaraka tamin'ny mpianany nakany amin'ny toerana iray atao hoe Getsemane Jesosy. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto ianareo mandra-piavoko, ary nitondra ny Petera sy Jakoba ary Jaona izy. Dia talanjona sady ory indrindra, ary hoy izy taminy, fa dia ranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty aho, toe reto ka miareta tory. Ary noho nandroso kelikely izy dia niakohaka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialan'izany ory izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy, abaraiko io, ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ty kapoaka ty. Nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Rehefa niveriny Jesosy dia nahita ireo mpianany natory, dia hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona, matory va ianao? Tsy nazaka niary tory na dia ory iray ihany aza va ianao? Miareta tory ianareo ka mivavaha, mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery.